Ny makasika ny fanendrenan'ny Prime Ministre indray kosa ny vondrona ary namoaka fanambarana ny vondro politika misy dimby eo ny Mapara, ny VPM-MMM, ny ARD, ny Antoko Maitso ary ny Iarakisika. Voafaritra ao anatin'izany fanambarana no tanterahan'izy ireo izany fa ny reto vondro politika dimy reto no mahafeno ny fepetra an'olatra ny anarany izay ho Prime Ministre lehiben'ny gouvernemanta andimbony teo aloha. Nanao fanambarana ny vondrona politika izay ahitana toko dimy sy manana ny maizy azy eto amin'ny firenena fa mahafeno ny fepetra takin'ny 950 ao amin'ny lalàna mpanorenana satria manana ny maronisa ao anivony anteny meram-pirenena ka noho izany afaka manolotra Prime Ministre. Ahitana ny Mapara izay nosoloten'Andramatoho Razanamaso Kristina, ny Antoko Maitso tarihan'Andramatoho Sara Georges Rabiarso, ny ARD tarihan'Andramatoho Jean-Luc Robinson, Iarakisika an'Andriamatoho Camille Vital ary ny VPM-MMM tarihan'Andriamatoho Andriananarivelo Ajo. Ny Mapara izay nahazo seza 720, ny VPM-MMM nahazo seza 520, ny parti havana RD manana député 10, ny parti vert Asy Madagasikara manana député 10, ny parti Iarakisika manana député 9 izay miisa député 20 no madrafitra majorité parlementaire. Koa araky ny 9/7 lalam-panorenana izay milaza fa ny filohan'ny République no manendry ny Prime Ministre izay arosony ny antoko na vondrona tongo maro anisa eo amin'ny anteny meram-pirenena dia anjara ny vondrona tongo ireo zany no manolotra ny Prime Ministre. Noho izany ny fiarahana izay misy ankehitriny nohany majorité parlementaire ao amin'ny anteny meram-pirenena araky ny voalazan'ny 950 sy 270 amin'ny lalam-panorenana ka dia nanapa-kevitra fa anolotra Prime Ministre iombonana. Mbola sy nanonona anarana an'izay olona tolon'ny Prime Ministre aloha ty vondrona politika ty. Nampitanana kosa Ramatoa Razanamaso Kristina avy eo amin'ny Mapara mikasika ny fanalana ireo ho parlementaire ny vadika palitao araka ny lalàna mifeny antoko politika sy ny solombavam-bahoaka. Azo isorina avy hatrany ao amin'ny antoko ireo ho izay mandika lalàna hoy izy. Mikasika ny fananganana gouvernemanta dia nilaza kosa Andriamatoa Jean-Luc Robinson fa tsy mikasa ny andromaka fahefana fa manara-dalàna ary manomevana ny fampidiniana amin'ny filoha-pirenena Andriamatoa Rajaonary Mampianina. Ny fitazomana ny firaisam-pirenena ny tanjona hoy izy.